Tamin'ny fanambarana farany dia niangady anareo mpanao gazety izahay anamarina trano ny vaovao izay ho vakianareo sy avoakanareo. Gaga ihany koa izahay ny amin'ny filazana fa manomana fanendrena Prime Ministre vaovao na tompon'andraikitra ara-panjakana FFKM amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy fanapahan-kevitra noraisy mikasy izany ary tsy andraiky ny raha teo izany. Manana andraikitra lehibe hipetrahan'ny fitoniana eto amin'ny firenena ianareo mpanao gazety mba hamonamora ny dingasy fampihavanana fa mbola niangady ianareo izahay tsy hamoaka afa-tsy izay vaovao marina sy voamarina. Amafisinay kosa nefa vonona trany iroso amin'ny dinika fampihavanany FFKM ary fanirinay mafy ny anatreha ny mpivory miisa 8 voalaza hatrany am-piandohana. Nilaza ihany koa izy ireo fa mpandray baiko avy amin'ny tompon'andraikitra mpanjakana ambony sivily ary mpanantanteraka fotsiny ihany ireto filoham-piangonana ireto. Ankoatr'izay dia nambarany Monseigneur Samuel John Ranarvelo fa miaramila ny tompon'andraikitra filaminam-bahoaka, ny fiarovana ny aina sy ny fananana fa fampihavanana sy fitoniana ny asa iandraiketan'ny filoham-piangonana Evatralahy. Notsindriana izy ireo teto ihany koa fa tsy nitsipaka ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika ireo mpivory 7 mianaka teny amin'ny CCI Ivato ny andro ny 3 Jolay teo. Tanjona ho iatran ny FFKM nipetrahan'ny fitoniana eto amin'ny firenena mba hanamora ny dinika ho fampihavanana.